izay manaraka ny radio antsony filazantsara. Tonga amin'ny fampalalam-baovao isika manasa anao anaraka izeny hatramin'ny faly. Mbotsika ny vaovao ambana kopy ndraiky kara-panondro tao amin'ny volotany vaovao iny any faraka ambin'ny folo ny volana oktobra. Aloha andeha arantsika zeny fanadinam izay tanteraka namana bentombo any. Tokony sitraka an'izo mba ho ny pirenena feno azy ny vahoaka tsirairay amin'ny alalan'ny fanagnany kopy sy ny kara-panondro pirenena malagasy. Izany no antony dia nanaovana hetsika fanaovana kopy sy kara-panondro pirenena maimaim-poana ho an'ireo feno valo ambin'ny folo taona no miakatra. Feno ny fepetra tokony hagnomezana kopy sy ny kara-panondro pirenena ny vahoaka malagasy hoy ny nambarin'ny mananjara Lucien, préfet ny Antsiranana. Sady tsy manana kara-panondro nefa mbofa feno vers valo ambin'ny folo taona nanomboka tamin'ny 1er septembre teo. Ka nitsinjovy ny fanjakana zany agnanaovana S.A.P maventy magnerina Madagasikara hagnomezana kopy olo aby zany. Azavainy amintsika sao dia misy sasany nagnino moa zany zare amena maro ny antony ary valable mitomby ny antony nandraisan'ny fanjakana bebe satria nagnino atsika zao io ho an'ilay mfazokonjokolo ho an'ireo ray aman-dreny abitsika reo zahagna vodiboky any amin'ny commune nandray matriaka registre fanany fianarana anazy tsy agnatin'ny feuille ao tsy agnatin'ny registre ao ny momba vodiboky ny kopinazy zahavina tsy hita indraindray koa mety misy olo avy amin'ny tany misy azy any dia tegna tany nagnanaovana kopy voalohany voan'ny cyclone potika biraty jiaby raha nitahirizina ara-panjakana tao tamin'ny vodiboky tany anatin'ny atamin'ny sora-piangonana zay zany mahatonga hoe zahagna ny occasion raiky mba izahavy hitsinjovana regny olo. Ka nataony fanjakana vendohan'ny raharaha izy io nanaovana matetiky asa be maventy iarahana ministère maro. Atsika amin'ny ministère ny atitany sy fifidiram-pahefana dia zareo ministère ny fahasalamana indrindrandrindra koa zareo amin'ny ministère ny fitsarana zay amameo didy fitsarana zay. Ka efa nanomboka izy raha io atsika lafin'ny fandaminana maro dia zao zay afaka mandeha aminareo aty agnivon'ny fokotany. Izy io zany nanomboka tamin'ny 1er septembre teo ary tsy farana raha tsy amin'ny farany taona ity agny amin'ny 31 décembre amin'ny taona ity 4 mois agnanaovantsika le opération hitsinjovana vahoakantsika. Raha manomboka atsika eto niany io tsy mbola ho vitantsika niany fokotany dimy io fa mbola agnanotsika amin'ny lakamisy hoavy atsika mbola magnanona mandeha ato koa zay zany hitsinjovana atsika jiaby vita mila mindamina ianareo zay fa atsika manombo programme amin'ny fokotany magnano zay zay ny fombatsika. Ka ny niany zany nanantsovantsika jiaby mizara roa maventy zany le raha ataontsika niany. Amin'ny voalohany efa mandray reo havanavy amin'ny ordinateur amin'ny sisiny reny ny olo efa manana kopy na mety efa manana sary ao avy manana certificat de résidence. Indraindray ndraiky misy olo efa manana kopy nefa tsy manana sary mbola raisy nefa anamboarana sary kara-panondro malaky zay zany iny naman'iny magnano zay. Saivina fa tany amin'ny voalohany volana septembre 2024 nanomboka ity hetsika fanaovana kopy sy kara-panondro pirenena maimaim-poana ity. Ka ny fokotany Grand Pavois, Mahatsara, Tanambokady, Tanamboasainky, Mangarivotra no nisitraka izany androany talata faraka ambin'ny folo oktobra 2024 ary toy izany amin'ireo fokotany dimy ireo ny alakamisy ho avy izao. Ny anomezantsika ny vaovao examen C.A.P iny any faharaka ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 tao amin'ny EPP avy Pasteur. Ndarantsika betrany ny fanadinam-panjakana. Natomboka androany ny faharaka ambin'ny folo ny volana oktobra ary iafara ny alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 ny fanadinam-panjakana C.A.P manerina ny nosy andiany fahaefatra izay karakarain'ny ministèran'ny fanabeazan'ny pirenena. Mpianatra miisa 970 no voasoratra anarana hiatrika izany ato amin'ny faritra Diana. Mpiadina miisa 470 no tsy tonga tamin'ireo 970 izay voasoratra anarana tamin'ny andro voalohany. Amin'ny ankapobeny dia mizotra ampilaminana
ny fanadinana raha hita ambony vohitra. Ny anima ny andro natokana hanaovana ny C.A.P, EP, ny any ndraiky amarezo eran'ny Madagasikara. Fa ny tsika eto amin'ny sisikony Antsiranana voalohany dia natao ato amin'ny PP Avenue Pasteur. Raha ny fandaminana dia mizotra araka ny tokony ho izy le examen satria ny lazaadina dia tonga ara-potoana ary amin'ny zandarma an-tragnobozaka. Dia ny mpiadiny tonga koa ary indrindrandrindra ny membre de jury na ny mpiambiny zay examen zay tonga daholo tsisy banga. Ka rozoma manao ny lazaadina pédagogie générale zay natao amin'ity maraina ty ka mifaragna robia après-midi zegny le izy. Ary rehefa vita ma io lazaadina io le fait de kopy zany aterigny ary amin'ny zandarma koa isaka tapakandro ivitany ny fanadinana. Mpampianatra ampy ny mpampianatra zay andeha hiambiny io examen io ary koa ny mpianatra koa tonga koa ny akamaroany tonga vitsivitsy any zany misy tonga. Ny anima ny andro voatondro anaovana le C.A.P, EP magnerana amin'ny Nosy dia zay moa tsika hita amin'ny faritry diana. Ny C.A.P, EP mahina certificat d'aptitude pédagogique enseignement primaire zay ho an'ny mpampianatra zay efa manana diplôme bac baccalauréat manatanteraka ty C.A.P, EP ty. Na koa mpampianatra izy efa nanana CAE zay Fanadinam-panjakana agnatin'ny ministèren'ny fampianarana sy ato amin'ny faritry misy antsika na Nosy zegny. Raha zavantsika moa ino moa ny zava-dehibe. Zava-dehibe voalohany moa mamafa bebe kokoa na toy zegny mitraikefa zay anagnan'ireo mpampianatra zay mpiara-miasa ny fanagnana ty C.A.P satria io mampampianatra zegny ilaigna ny fianarana mitombo-traikefa tsika mampitombo-traikefa ka agnisany mampitombo-traikefa ny mpampianatra zay hitaizana zanakatsika ty fanagnana ny certificat d'aptitude pédagogique C.A.P, EP zay ataontsika azy. Hafa koa zegny ino manotombo azon'ireo mpampianatra zay magnano izy ty. Ny arantsika nahita moa ny recrutement zay natao amin'ny Fanadinam-panjakana le vitsela to tsika nagnanampahy be maso dia agnisan'ny fepetra agnisan'ny nahazo kotà mihitsy ary ny mpampianatra zay manana zay diplôme pédagogique zegny anisan'izany ny C.A.P, EP ndraiky CAE, EP. Zany hoe misy tombony na avantage moa nahaizantsika izy ho an'izay mpampianatra manana ty C.A.P ty na CAE satria nahazo kotà ro amin'ny recrutement zay nataontsika teo. Ary mbola ito zegny araka ny fahitavantsika izy ny fandraisana mpampianatra zay manana diplôme pédagogie zay mba anentin'izy ireo mba motive izy ireo bebe kokoa zegny amin'ny asa fanabeazana zay sambo tsara. Nodoran'ny zandaro tao Nosy Be ny jamala zay isaka alefa any Mayotte. Alohantsika ny fanadihadiana izay tanterina amin'ny Bezara sy tany. Araka ny lalàna manan-kery sy lamina mipetraka eto amin'ny Repoblika Malagasy dia rehefa mahatakatra ny jamala karaha ty ny mpitandro filaminana ary vita ny pitsopitsony jiaby momba ny any amin'ny fitsarana dia tsy maintsy miroso amin'ny fagnoroana ary atrehon'ireo solon-tena avy amin'ny mpitondra na manam-pahefana an-toerana. Ka niroso tamin'izany ny zandaromerie-pirenena tao Nosy Be. Raha araka ny vaovao azy dia 30 mpifindra monina, 8 gony ny jamala, 15 gony misy toka amin'ny tavoangy, lakoky miaraka amin'ny motera 2 100 CV sy 175 CV ary 30 zerigany d'essence. Ireo no tatra tao amin'ny torapasika ambanin'ny arbre sacré faritra Mahantsinjo Nosy Be raha saika hiala tao Nosy Be hiazo any amin'ny Nosy Mayotte. Ireto mpifindra monina reto dia olona avy amin'ny Toliara, Manditsara, Antsoy, Ambanja ary Nosy Be. Araka ny loharany vaovaonazy dia efa intelo izy ireo mikasa andeha fa tsy mety loso satria efa miay azy sy mahatsapa izy ireo fa misy mpanara-maso
sy mitsikilo ka tsy mety lasa tamin'ny farany. Nefa ny ankamaroany dia mipetraka amin'ny trano fandraisam-bahiny ka velotaraina tamin'ny farany fa efa lany vola satria efa tokony hiala tao Nosy Be zareo kanefa tsy mety lasa. Kinanjo, raha niala izy ireo tamin'ny alatsinainy alina dia trahateka ny zandarmeria tao Nosy Be. Mitohy hatrany ny fangorana sy fanadihadiana ary fanenjena ireo tsy manara-dalàna izay ataon'ny zandarmeria pirenena ao Nosy Be mba ho fampianarana sy fanantanterahana ny tagnamaro ny fandriampahalemana. Ka ilaina ny fiara-miasa sy fanomezam-baovao marina ary maro-pototra eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Zay voasambotra tamin'ireo olona nikasa hifindra monina ntsokosoko tany Mayotte. Misa 5 gony izy ireo. Ka tonga zany ny fotoana andorana animbana tanteraka araka ny famongorana amin'ny fotony ny asa ratsy zay vokatry ny finanana sy ny fitoroana zava-mahadomelona. Ka izany zavatra zany dia atao anatin'ny président Fokontany zay solotenan'ireo mpitondra fanjakana eto an-toerana. Ka atao zao zavatra zao ampatsahivina amin'ireo zay olon-dratsy mbola manam-pikasana hitondra na hivarotra n'itony zava-mahadomelona itony fa voararany lalàna zany zavatra zany. Fa hiezaka ny gendarmerie hanao ny ezaka faran'izay mafy indrindra amongorana amin'ny fotony ny asa ratsy toy izao. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika isaorana nonona nakiziny hatramin'ny farany, isaorana koa ny teknisianina tao ambadika atao ka manao veloma ho amin'ny manapakindra veloma.